fahavonana amin'ny fandraisana andraikitra fitondranana zava-bitika amin'izany fampandrosoana ny firenena izany. Tsy vita lokotokana ilay izy fa mifameno isika toy ny rano sy ny vary dia izahay mbola manamafy manantitra n'izany fahavonana izany eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena amin'izay sehatra misy anay indrindrandrindra moa izany fa tia amin'ny sehatra tsy miankina ity amin'ny fampandrosoana ara-toekarena dia vonona ihany koa izahay satria mila tanana mila tsika rehetra Madagasikara amin'izany fampandrosoana izany. Tointsika izao vao miatrika ny valanaretina coronavirus ao anatin'izay nandritra ny roa taona efa misy ny politika fanjakana izay efa napetraka amin'ny relance économique eo amin'ny sehatra n'activité maro samihafa dia izahay mahita hoe misy dynamisme ilay izy mandeha miandalana zany ary raha ohatra zao azo tsapain-tanana aty amin'ny relance ny tourisme aty amin'ny sehatra ny fizahan-tany satria izay moa zany ao anatin'izay sehatra izay dia mahatsapy izay hoe efa tena efa nandeha zany izay relance izay raha oharina amin'ireo nosy rahavavy manodidina atsika aty amin'ny nosy Océan Indiana dia Madagasikara efa azo lazaina fa efa tratra zany izay relance aty amin'ny sehatra ny fizahan-tany izay dia mirarina ny toizan'izay amin'ny taona 2024 iny satria hitantsika tsara fa hiditra taom-pifidianantsika na ny électoral ao anatin'izay ny fanirianay aty amin'ny sehatra tsy miankina dia hoe mba ho taona ao anatin'ny filaminana no hanaovantsika izany fifidianana izany tsy fotoanany korotana intsony amin'izao fotoana izao satria fa hitantsika tsara angamba fa efa mahazo karazana point positif i Madagasikara eo anivon'ny resaka miarina ara-toekarena eo ihany koa moa zany ny programme mpanjakana maro samihafa toy izao tsika vao misy ny tsitsika ny Madagasikara ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny banque iraisam-pirenena ao anatin'izay na amin'ny point positif be mihitsy izy ao anatin'izay dikan'izay zany hoe tsy tokony hiditra amina resaka korotana intsony zany tsika amin'izao fotoana izao fa tokony hifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana any Madagasikara fivoarana ara-toekarena eo amin'ny sehatra maro samihafa mba ahafahantsika zany hoe miverina ny andalana indray mba ny firenena tena mandroso Madagasikara fa tsy firenena andalam-pandrosoana intsony dia mba hisitraka an'izay daholo malagasy rehetra tsy vaky vola. Marina isika mbola misy tinao teny dia